fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafinao ery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao tontolo ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely ny rivotra fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko fanao na dia efa nitory tamin'ny sasany azaho dia ho lavina kosa ny tenako Korintianina voalohany toko fasivy dininy fahenina sy fafito manasa ny mponiny mahajangy zahay ho avy amin'ny tranobe ny kolotsaina tongava isam-pianakaviana tongava andray ny fahasoavana Andriamanitra hoento ny vadinao hoento ny ankohonanao manasa ny mponiny mahajangy zahay sabotsy zao manomboka amin'ny 7 maraina mandrapita tao vovonany andro ao amin'ny tranobe ny kolotsaina ny alahady kosa amin'ny 8 maraina fiangonana fanany voninahitra ny tany masajo hoento ny ankohonanao ny namanao ny havanao ny mararinao ny olanao tongava miaraka amin'ny fahotanao fa andrayanao ilay Andriamanitra mpamorona anao zavatra magaga izy iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina sy Josea Andrianirina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta tianao Jesosy androany fahafolony volana febroary 2024 tanteraka samantsara ny vavaka fifadikana natao tao anatin'ny 7 alina sy 7 andro afaka ora vitsy zay dia sakafo am'izay satria mbola tsy amin'ny 9 ora zao fa tapitra ny amin'ny 9 ora vao vita tanteraka ny 9 andro kanefa faly zay manome voninahitra n'Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahany zany fitokanana izany nanatrika anay ny tompo ny teny taminay ny tompo nanome taridalana anay ny fanahy masina nanome anay faharetana ny herin'Andriamanitra nanome anay fifalina ny fanahy masina tsapanay ihany koa fa nahita anay izy mitsinjo anay izy miahanay izy matsiaro sambatra zay dia hoy tamin'ireo namako reo teo hoe tena tsara angamba tena tsara zany paradisy zany aho antsan'ireo satria mbola eto aza mbola misy mbola tany matsiaro fahasambarany ianao fa maika any amin'ny paradisy any tena fiainana angamba zany tena tsara angamba zany paradisy tena tsara zany ka manome voninahitra ny tompo zay dia mamerina ny voninahitra n'Andriamanitra ary ihany koa mitondra fisaorana ho an'ireo rahalahy sy anabavy tao anatin'ny fiangonana ao amin'ny fianakaviam-ben'ny fanany voninahitra mitondra amam-bavaka tsy ankanavaka zany tsy ho tononona hoe ranona na iranona fa misy tsy ho voatonona fa dia misaotra nareo rehetra raha mahita n'ity oranantsara ity nareo ho ihany koa moa ireo namana mpiara-miasa atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay any amin'ny fanompoana maro samihafa any nalalan'ny fitokananay dia tondra fisaorana zay raha natsiaranay amam-bavaka ianareo ny vokatra zao dia maharitra tena maharitra ny vokatra zao fitokanana nataonay taty zao ho an'i Jesosy reriny voninahitra teto zay tao anatin'ny 7 andro lahady arivo zay nanomboka manorana isan'andro ny andro tety araka ny filazan'ny fiarahamonina eto na antoandro na alina amin'ny alina moa zany efa tsy lazaina izy ireo fa amin'ny atoandro misy taona ihany tsy manorana fa isan'andro
de matetika manorana fa tramina tongavanay zay vao tonga fotsiny ny alina iny isy nipitipitika kely de tsy ary nanorana itsony mihitsy de gaga ny fiarahamonina kanefa raona mitatao matevina be amboninay fa lasa rehefa avy eo androany maraina izy tamin'ny dimy nanorana tsodrany ny fandraisanay azy itao anaty oran'izay ny vavaka faly be zay nitanay ny tombo hitanao raha mbola tsy manana Jesosy ianao mijery anay am'izao sokafo ny fonao ampandrosoa Jesosy ao anatinao amin'ny alalan'ny vavaka de mamonjy fiangonana mijery pasteur afaka ny ampianatra anao anangana anao tahiry anao amin'ny fampianarana izy dao randrenirina andresaka taminao teto tahin'Andriamanitra ho an' Jesosy ny voninahitra. Za hoe manana fivorana za rito vavaka rito ngamba za radiniko satria za le isan'alina za magnorana fogna eto ary rehefa latrina tonga anjareo za lasa tsy nagnorana le andro isan'alina misy orana fogna ty fa latrina tonga anarenina angaty zany jusque zao serny tsy latsaka mieritreretako mahatonga an'izany zany amin'ny fivavahana ataonary zany zay zany tsara le fivavahana de zay zany mahatonga le hoe tsy orana satria latrina tonga anary taty tsy fogna izy nefa isan'alina tsy manky tsy haiko raha namana raiky iny tinenako laly iny za hoe manakory ao fandiany ty andro ty karaha matevitevindrondro zany za efa orana tsy mety latsaka le orana tsy mety latsaka nandritra ny fotoana nitokanan'ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina tany Tendrombohitra ny vavaka ny fahadianina ny tady an'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra dia ny vehivavin'Andriamanitra pasteur Josia Andrianirina no nametrahana ny fiangonan'Andriamanitra. Tao anatin'izay dia tsy nitsahatra ny firoboroboan'ny fiangonana ny hamaro an-tranon'ny olona ary ny hamahery tamin'ny finoana. Hitanay maso ilay voasoratra ao amin'ny boky asan'ny apôstôly manao hoe ary ny hanahery finoana ny fiangonana sady ny hamaro isan'andro. Asan'ny apôstôly 4:9-10. Isan'andro izay dia mahita olona vaovao, vondron'olona mitondra marary, fianakaviana latsaka katerena, sokajin'olona amin'ny endriny maro samihafa, manao rano lava mamonjy fivoriam-bavaka any amin'ny fiangonana fanahy voninahitra tamin'ny masaja. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa tamin'ny asabotsy lasa teo dia rakotr'olona tanteraka tetsy amin'ny tranoben'ny kolotsaina. Andriamanitra mihitsy no nitaonany olona anatona an'i Jesosy atao anatin'ity fiangonana ity araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona 9:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy olona mahay manantona raha tsy tao amin'ny ray izay naniraka ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Ity ramatoa iray ity dia nentin'olona misa 10 mahery avy any an-tranony narary mafy, sempotra, efa tsy nanam-pony ho velona intsony satria dia hialaina ny anton-diany tao am-piangonana araka ny voalazany. Kanefa voninahitra ho an'Andriamanitra fa voandraisy ny vehivavin'Andriamanitra indray mandeha fotsiny izy tamin'ny natongavany tao am-piangonana teo ny eo dia natanjaka, sitrana, tsy sempotra intsony, maneho ny heriny sy ny fitiavany Andriamanitra. Aleluia. Za zany tamin'ny sabotsy za dia tamin'ny devoly ary tena torany hoe milaviny mihitsy zany za. Misy zanako vavy zay zany naka numéro-ny pasteur Isidore foana izy. Dia rehefa tamin'ny devoly zany za dia miteny izy mama za fa manabelo amin'ny zanako sy mivady. Anareo fa za manatena anakay tsy fa tsy maintsy tapitra ny haiko. Nefa mampalelo anakay fa tsy maintsy mivelo ny fanako satria tsy arina teo amin'ny Andriamanitra amin'ny dia ho zanaka anao atsotsika pasteur. Atsoa dia natsoina zany izy tsy. Dia tonga moa zany
nandesonany amin'ny dokotera ny tension ambony be zany 17-15 tsy sevitra tsony timbozizy reo dia moa zany za dia taketra fianakaviako taketraka namako jiaby manaraka anakazy zany dia ndao aloha dia mitapanga amiseky zany dia sofinakota miboany fitaovana fotsiny zany miena ny tension taminy dia najotsony dokotera tonga ny latsinainy nanavitra anakandray izy rehefa nanavitra anandray zany izy dia sempotra be aho efa hofaty koa satria fa tsisy tsony ny fiainako ngolo ny fatako rehetra efa mitsitra nibatibatana tany amin'ny anafao nena tamin'ny oxygène za ozy ny dokotera tanan'ireo makany androva fa tsy aretina ty dia metina teny andramiseko hoe zay dokotera tsisy vola raha tsisy vola zany nareo dia raha tsy miaina ty miakatra nareo mena izy tonga dia mitany le deboly zay ino izy teo zany 12 midina nareo 12 midina zany zay rehefa nidina tany an-trano zao vo amiresaka le olona manontany ny fahasalamako na nisy mivavaka tonga dia sarotra za mienditra zao reny navoaka tokotany mafana fa miandro ny afatesako ny olona rehetra tsisy nanatena mivelona io miteny farany zao hoetana pastera zidor zao eo mba misy vavaka eo mpanala amin'ny aiko tapitra eo amin'ny vavaka amin'ny aiko fa tsy sevitra tsony fa nampangiriko ny sanako aza mitomany tsony anareo mangina zay jereo zandronareo tenaiko ny zivady mahereza fa zao ngamany andro farany miantso zay moa tsy haiko zay nahandro ny telefony tsy afaka zay fa mampanisa ty nandeha taty zay moa nisy nandrainy ampanotin'Andriamanitra ty na tsy teo aza dada ny mpanompony dia fa navita nisy fala tena faly dera tsy nahita ohatran'izany ampiasany debotera mijaly eny zany natrekitreki miteza tsy ody a vo mitrany an-tranonay ady mirakotony vo amonana izy talata fitany mody miala izy moditrany an-trano amietsika izy androany farany mirakofany amaraina zanako kely foanatao oeta tsy mila olona tsony oeto miverinany a tsy maintsy any foana mety ny zanako amin'ny bajatsy tonga mietsika izy teo tokotany teo maromaro ihany olona nahita misy herikely rehefa mijanona izy nangataka mpanompon'Andriamanitra hoe hivavaka ao anaty fiangonana Bernity ndanao izy ireo nivavaka nasehoka an'Andriamanitra nitoetra ratsiko rehetra ny fanamaloto tao anatiko tena mivavaka tamin'ny foka nandoalika ny tomany beko miasa tao amiko Jesosy ivavonireka tapa tena Jesosy. Eto amin'ity tendrombohitra ity ny misy anay amin'izao fotoan'izao a tendrombohitra izay itokana lehilahin'Andriamanitra ao anatina vavaka fifadian-kanina andro maromaro a andro aman'alina eto amin'ity tendrombohitra ity satria dia tsy misy voninahitra Andriamanitra tonga ho azy zany a raha tsy arahana fikelezanaina na sakrifisy izany tahaka izany ihany koa ny lehilahin'Andriamanitra Mosesy a nitokana tamina tendrombohitra anankiray nandritry ny andro maro ihany koa fifadian-kanina andro aman'alina fa taorianan'izany a dia maro ireo karazana voninahitra Andriamanitra hita maso a nampanaovin'Andriamanitra an'izany lehilahin'Andriamanitra izany. Manana seminaire goavana izahay amin'ny sabotsy 9 ny volana febroary ho avy izao sy ny alahady fa
17 ny volana febroary avy zao ny asabotsy a dia totosaina etsy amin'ny tranobe ny kolosaina na maison de la culture manomboka amin'ny 7 ora sasany a ny alahady kosa dia etsy amin'ny fiangonana fanano voninahitra tany masaja eo amin'ny bazarina tany masaja misy lalana midina iny a sahabo eo amin'ny 20 metatra eo no eo. Andriamanitra mpamorona manasanao any anatin'ny tokantrano any zahay. Ny kanao mety efa nisy fotoana nasorona ny taova tany anatinao tany, mety ny tranonjanakao no sorona, mety ny trompinao no sorona. Manasanao zay mitongava eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa ain'Andriamanitra tao no mamorona tranonjanaka vaovao indray. Vehivavy anankiray izay nanana kamitovy amin'izay mihitsy tany amin'ny faritra Antananarivo iny izay noho ny aretina nahazo azy dia tsy maintsy nesorona ny ala tao anatin'ny kibony tao ny tranonjanany. Rehefa isy apakabady io vehivavy io dia nilaza ny ray aman-dreniny hoe sao dia hoarianao ny zanakay anao arinany satria tsy azahoanao taranaka izy satria efa tsy misy tranonjanaka intsony ao anatiny ao satria narary izy. Fa nisisika foana io lehilahy io satria tia azy. Rehefa nataony niroso tao anatin'ny fanambadiana, rehefa niray trano tao dia nivavaka le olona nampiakatra azy moa mpanompon'Andriamanitra, pasteur ihany koa, maro ireo karazana sakatsakana maro isan-karazana nahazo an'io lehilahy io tamin'izany fotoana izany hoe atao inona hiaraka amin'iny ary na ny pasteur n'izay lehilahy zay aza no niresaka ihany koa hoe be da be ny vehivavy atao am-piangonana, ianao nge tsy afaka hiteraka, tsy afaka ny anataranaka raha miaraka amin'iny vehivavy iny fa ho an'i Jesosy ny voninahitra tamin'ny fomba tsy hay hazavaina, tamin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina be voka zany vehivavy zany mazava ho azy fa nisy famoronana tranonjaza tao anatin'izany vehivavy zany. Ka ho anao zay mety tena mahita tena hoe tena sarotra indrindra ny kanao, manasanao zahay tonga avy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sabotsy maison de la culture manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina, ny alahady kosa manomboka amin'ny 20 ora maraina, fiangonana fanano voninahitra tany masaja. Tahin'Andriamanitra to. Dia omaly any vavaka hoy a Jesosy eo hoento amin'ny refy tsy azony mpanompony devoly akarana mpanomponao. Hoento amin'ny refy tsy azony devoly akarana. Voalohany indrindra aloha lanitra tsy azony devoly akarana satria izy tany dia nazera tsisy fitoerana ho azo tsony any. Ray aloha zay. Zany hoe raha ho any an-danitra mariny ianao dia efa refy tsy azony devoly akarana zay lalanao zay. Ray zay. Faharoa natory ny fanamasina fa nisy taona Mosesy nanipy tena tamin'ny tany dia lasa mena rano. Dia nanipy tena koa ny ombiasy ny Farao dia lasa mena rano. Zany hoe misy zavatra zany vitany mpanompon'Andriamanitra mbola vitany devoly. Misy refy mbola azony devoly akarana mbola vitany. Matetika manko malaza hoe devoly manao fahagagana. Dia le devoly manao fahagagana ny tena fantatry ny olona. Fa Jesosy manao fahagagana tsy fantatry ny olona. Dia mampitandrina mihitsy zany nampitondra fivavahana ankehitriny. Hoe tandremo amin'ireo fiangonana fanao fahagagana ireo fa devoly. Ny pastera manao an'izany matetika na nitondra fivavahana manao an'izany dia le any amin'le tsy misy fahagagana. Zay aloha dia tena tsy spiako fa raha vao isorinao le fahagagana amin'ny asa fanompon'i Jesosy dia mitory Jesosy ilany ianao. Fa tsy Jesosy feno. Zany indrindra no mahatonga ny fanamasina nanesika tao am-poko amin'ny vavah fa hoentiko any amin'ny refy tsy azony devoly akarana ianao. Rehefa nanipy tena Mosesy dia nivadika mena rana le tena, nanipy koa ny ombiasy ny Farao dia nivadika mena rana, kanefa nately lay mena rana ny Mosesy lay mena rana ny Farao. Dikan'izany ny herin'ny Satana dia tely ny herin'Andriamanitra tsotra fotsiny. Zay no mahatonga antsika mahita an'ireny zavatra ao am-piangonana sy asio amin'ny televizion ireny hoe olona tratrana famisaviana avy any herin'ny Satana ny ireny fa hoentinao amin'ny Jesosy dia tely lay herin'Andriamanitra fotsiny ny herin'ny famisaviana nahazo azy. Voninahitra ho an'i Jesosy irery any. Fa ny zavatra tsy vitan'ny Satana dia ny mamorona fa izy miasa eo ambonina famoronana. Sy zavatra efa noforoiny ihany io ny asany.
manasitrana tazo vitany, manasitrana karazana aretina maro anatin'ny vatana mbola vitany. Mahitsika amin'ny gazety manasitrana tension hémorroïde hitatsika reny, kanefa tsy miaraka am' Jesosy. Ery avy aiza reny, anjaranao ny mamaly. Fa rehefa famoronana ny resana de miala maina izy. Raha nesorina ny taova atao anatina vehivavy, tranjanaka na trompy, tsy hainy devoly mamorona an'izany, fa Jesosy capable mamorona an'izany. Raha tsy ampy anankiray ny testicule ao amin'ny ankizilahy anankiray na lehilahy lehibe anankiray, tsy hainy devoly ny manome an'izany, fa Jesosy afaka manome an'izany, mamorona vonaina ao anatiny olona. Voamaso anankiray tsisy soloana tavoangy, tsy hainy devoly mamerina an'izany, fa Jesosy afaka mamorona voamaso eo masony olona. Rehefa famoronana ny resana, Andriamanitra rery ihany. Zany no mahatonga ny fanomboan'ny Baiboly de famoronana ny resana. Genesis toko voalohany andiny voalohany a, tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary. Zany hoe vao miresaka Andriamanitra, vao miresaka le fara-tampony de zao faharina ny resana, famoronana ny resana. Raha vao miresaka devoly, raha vao resaka fanasitranana mbola afaka miditra ny devoly, fa vao miresaka famoronana ndo hiala ozy, fa tsy vitatsika zany. Ny zanaky ny mpamorona ihany no afaka mamorona. Zay no natonga an' Jesosy rehefa tonga teto ambony tany, lay zanaky ny famoronana namorona izy. De nio ange, tsy nisy voly Petera, de nasaina nankany amin'ny nanjony, de niazan-drano azy no voalohany izy sakafo ny vavany fa misy vola sekely ao. Zany hoe nisolo ny asany banky ny trondro. Any amin'ny banky ny maka vola, ary zavatra telo no ataonao rehefa mankeny amin'ny guichet ny banky ianao. Voalohany, mamoaka carte bancaire, mapiditra azy eo amin'ny guichet, ray zay. Zavatra ataonao faharoa, tsy maintsy manapotsitra kody ianao efatra amin'ny ankapobeny, ohatra 5407 na 82 43 ohatra zany. Zay ny ataonao faharoa. Fahatelo, tsy mivoaka ho azy ny vola, fa misy mpiasany banky ao ambadika ao mamoaka an'le vola, fa tsy mivoaka ho automatique io. De rehefa tany amin'ny trondro am'izay Petera, nosokafana fotsiny vavan'ilay trondro, tsisy carte nampidirina, tsisy carte bancaire, tsisy mpiasany banky koa tao nanosika an'le vola, fa pare tao ambavan'ny trondro ny vola iny atao hoe famoronana. Tsy vitany devoly iny. Izay de afaka hitranga atoato. Rehefa nresaka tamin'ny tompo momba ny famoronana, de nentin'ny fanamasy tatery ambony litendrombohatra de nasainy nanokatra ny Salamo faefatra amby 100. De taitra rehefa nahita an'ity ozy hoe fideranan'Andriamanitra mpamorona sy mpia an'izao rehetra zao. Vao nahitany eo tonga de taitra de izy mila deraina aloha zany izy, mila deraina izy. Manome fotoana anao zay amin'ny 27 febroary, fa tsy maintsy deran'ilay mpamorona tsika ary ankoky eo anatrehan'ilay mpamorona aloha. Fa tamin'ny fotoana namoronana an'izao tontolo zao kay nisy fiderana tany an-danitra. Hoy ny Baiboly hoe nihira ny kintany maraina. Raha vao namboarina ny olona de nihira ny kintany maraina. Nisy fiderana tany an-danitra, nisy anjely ny dera, nisy anjely ny hira. Zay no mahatonga ny fanatrehan'Andriamanitra manko sy ny famoronana manko ao anaty fiangonana, satria fiderana tsy misy. Raha mba midera ny olona de mihirahira efa nazatra. Zay no mahatonga ny tompo leo an'ireny. Raha kabaka ray foana ny sakafonao sanandro, leo anao tsisy tsirony tsony, de ny tompo hoe miraha firam-baovao an' Jehova. Ny sakafo haniny zany mba firana vaovao. Mila deraina izy. Andeny fafolo nampahery ahy izy teto amin'ny tendrombohitra ity, de ozy izy hoe mampandeha loha rano eny amin'ny loha-sa izy, eny anelanelan'ny tendrombohitra no alehan'ny reny. Zao ny atao hoe loha-sa. De misy loha rano zany mandeha eo anelanelan'ny loha-sa, eo amin'ny loha-sa. De varina anjery reto hitako reto zany. Rehefa tonga ty manko ianao mivavaka tsy mila manan-kipo maso tsony ianao, satria ny mahatonga antsika manan-kipo maso mba hananana fifantohana, tsy ahita nininy. Fa rehefa tonga ty mila sokafana ny maso mijery ny zavatra nariny lay mpamorona, tsy mila manan-kipo maso tsony. De hitako le loha rano eo amin'ilay loha-sa. De nazavaina hoe eny anelanelan'ny tendrombohitra no alehan'ny reny. Misy tendrombohitra zany atsy, de misy tendrombohitra atsy, de anelanelan'ny reny am'izay no alehan'ilay loha-sa. Ka isotroan'ny biby dia rehetra zany io, ny biby dia zany misotro am'ireo. Nahita biby any misotro tam'ireo omaly.
sy analany brique diny etaeta andreo zany fonina mba nalany etaeta fotsiny nany brique dia zay ahin'Andriamanitra ka maika fa ianao mijery am'izao brique dia zao omeny rano sotroiny maika fa ianao zay mainy etaeta anatiny anoanana amin'ny fiainany potika ravo tsisy pitsinjo tsisy pia ny olanao de zao tsy miray am'ilay Andriamanitra mpamorona fotsiny ianao io tsy miverina aminy ianao ka ianao raha mijery anay am'izao fotoana zao anatina olana mangidy olana mamay na ny biby dia azy Andriamanitra manome rano osotroiny ianao mainy ny etaeta-piainany eo tian'Andriamanitra ianao verena am'ilay namorona anao zavatra ohatry zany nampahafantarin'ny tompo ateto de manome fotoananao any amin'io seminaire io fa isy zavatra hitranga ny fomba ampitranga famoronana efa nomeny tompo ateto ary ny fomba isitrana an'le famoronana fa tsy omeko anao zao fa tongava fotsiny amin'ny fotoana io de omeko anao le izy tahin'Andriamanitra na dia tany am-pifadikanana aza ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina dia tsy adinony ny tsodrano sy nitondra vavaka fanafahana tamin'ny alalan'ny antso a-telefona ho andreo vahoaka an'Andriamanitra izay nanatrika ny fotoam-bavaka ny sabotsy tamin'ny Maison de la Culture sy ny alahady teny Taninmasaja. Tao anatin'izany dia tena tsapa amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Maro ny olona afaka 520 kosa no sitrana teo eo. Ireto ary ny santionany tamin'izany olona izany. Nahatra ho an'Andriamanitra rery ihany. Ny anarako izany dia Sœur Juliette. Dia efa aman-taona za zany narary be foana reo lohalika ireo. Dia makany amin'ny dokotera za dia tsy fasitrana fa ozy ny dokotera ho anty fanafody ity. Dia mihinana ny fanafody foana raha vao tsy ny fanafody dia manaintaina foana. Nefa androany maraina zao tsy nihinana le fanafody tsy mahay fanaintainana intsony ary afaka mitsangana foana am'le mitsangana tsika dia mipetraka dia mitady tamin'izany fotoana tsy matady manao andrena nefa androany zao afaka mitsangana naharitra dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Voninahitra ho an'Andriamanitra anarako dia Rosine zaho namonjy fotoam-pihavanana androany dia lamosiko tato narary dia za boka avy amin'izay nanantina ny mpanompon'Andriamanitra dia nivavandre zaho dia efa sitrana amin'izay amin'ny lamosiko marary ato efa salama za zao voninahitra ho an'Andriamanitra. Ny asabotsy ho avy izao kosa tsy an-telefonina intsony no andrenesanao azy fa izy tena mihitsy no tonga ao Maison de la Culture anetsika ny herin'Andriamanitra izay hanova tanteraka ny tantaram-piainanao. manome fotoananao ary sabotsy 20 febroary amin'ny 7 ora maraina tranoben'ny kolotsaina na Maison de la Culture. Alahady amin'ny 8 maraina fiangonana fanany voninahitra ny Taninmasaja 20 metatra miala eo am-bazary midina amin'ny lalana Makety amin'ny Vimy. Andriamanitra mpamorona zao zay efa mivoaka avy anatin'ity ala ity avy ao anatin'ity tendrombohitra ity mitokana ny ray tamin'Andriamanitra tao anatin'ny 7 andro sy 7 alina mba ahasoanao. Isidore mpanomponao ao amin'ny Jesosy Kristy tompo tahin'Andriamanitra. Anarako zany dia Iaina. Za zany dia mijoro vavolombelona eto noho ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko. Za zany pendant 3 ans tsy nentina azo zanaka. Dia misy raha vaviko izay moa mivavaka ato amin'ny fanahy voninahitra. Dia izy zany ohatry malahelo ana foana isaka mandeha any an-tranoko izy dia miteny ana foana hoe ndao ozy izy fa ho any amin'ny pasteranay fa pasteranay ozy izy misy fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Dia za zany tsy mety resy lahatra mihitsy zany za satria zany na amin'ny fianakaviana zany aloha dia tsy dia makasitraka amin'ilay hoe fiangonana zandriny ohatr'izany. Dia ny tenako moa mbola nanao saina ohatran'izay zany. Dia nefa zany ohatry ny efa antson'Andriamanitra ho aly izy dia mbola miteny foana izy. Dia indray andro amin'izay moa izy efa tsy niteny intsony fa za zany ohatry ny zavatra mibitsika tamiko hoe andao anao fa mandehana anao izy izy. Dia nandeha za dia rehefa nandeha amin'izay za dia miteny azy za hoe za andeha dia mifihina mafy be sady faly be izy dia
namonjy fivoriam-bavaka noentina tany amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrinirina moa za dia nanomboka nandray fampianarana rehetra izay nataony za dia ozy ne tsisy momba ozy izy na ho afa-jaza eo amin'ny taninao fa zao ozy dia asiako dia manonona fahasoavan'Andriamanitra ao anatinao izaza ao anaty kibonao ary hitombo ny zaza ao anaty kibonao ary dia mijoro vavolombelona eto aho zany no ny asa mahagaga izay nataon'Andriamanitra tamiko fa zao ny kiboko dia andray 7 volana. Tena milamina tsara misy ny tokantranonay amin'izao dia averina amin'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Manentana antsika zany ho tonga aty amin'ny toerana nahitako fahombiazana fa tena velona Jesosy ary tena miasa amin'ity fiangonana fanahy voninahitra ity Jesosy ary tena io lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrinirina io dia lehilahy ampiasan'Andriamanitra io, tsy naka vola tamiko, tsy naka inona tamiko fa dia fitiavany sy ny fanoloran-tena no ny zavatra izay mahazo ahy na dia an-dranomasy foana nandehanako tany amin'ny mody fifaliana izy ankehitriny voninahitra ho an'Andriamanitra rery zao vavolombelona. Madame Angèle zany ny anarako heritaona sy tapan'ny fanambadiana mivady zany dia tsy nentina zaza zay ary tena tao anatin'ny fahoriana ny fiainanay satria naniry teraka mivadiko fa tsy nentina nanjanaka zay ary nandeha tany amin'ny dokotera zay nitsabo tena lany vola tena lany haiko mihitsy satria tao anatin'ny tsy fahasalamana koa ny tenako dia nisy fotoana zany nijery fahitalavitra anankiray dia nahita ny lehilahin'Andriamanitra ny toriteny tao dia resy lahatra dia nanantona ny fiangonana fanahy voninahitra nanantona ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrinirina dia rehefa nanantona azy dia mivavany nametrany tanana dia 2 volana tonga avako tao tanatin'ny fiangonana voninahitra ao an'Andriamanitra fa nitoejaza dia teraka zazalahy nazy zaza tamin'i Jesosy zany izay mivady. Ity zany le zanako zany ty nangatako tamin'i Jesosy. Zazalahy zany nangatany dia zazalahy mihitsy nomeny Jesosy anay. Tokantrano tena faly satria nilamina zay mivady. Nilamina zay satria tena nilamina mihitsy ny tokantranonay sady fifaliana koa zany le izy faly satria tao anatin'ny aretina koa dia nisitrano Jesosy nahatra ho an'i Jesosy. Manasa ny mponiny mahajangy izahay ho avy amin'ny tranobe ny kolotsaina, tongava isam-pianakaviana, tongava andray ny fahasoavan'Andriamanitra, hoento ny vadinao, hoento ny ankohonanao. Manasa ny mponiny mahajangy izahay sabotsy zao manomboka amin'ny 7 maraina mandrapita tao vavonany andro ao amin'ny tranobe ny kolotsaina. Ny alahady kosa amin'ny 8 maraina fiangonana fanay voninahitra amin'ny tany masazy. Hoento ny ankohonanao, ny namanao, ny havanao, ny mararinao, ny olanao, tongava miaraka amin'ny fahotanao fa andray anao ilay Andriamanitra mpamorona anao zavatra mahagaga izy. Iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrinirina sy Josea Andrinirina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Tianao Jesosy. Manome fotoananao ary sabotsy 20 febroary amin'ny 7 ora maraina tranobe ny kolotsaina na Maison de la Culture. Alahady amin'ny 9 maraina fiangonana fanahy voninahitra ny tany masazy 20 metatra miala eo ambazary midina amin'ny lalana mankety amin'ny vimy Andriamanitra mpamorona. So zay fa mivoaka avy anatin'ity ala ity avy ao anatin'ity tendrombohitra ity mitokana ny ray tamin'Andriamanitra tao anatin'ny 7 andro sy 7 alina mba ahasoanao. Isidore mpanamponao ao amin'ny Jesosy Kristy tombo tahin'Andriamanitra. Mandray anao ny vehivavin'Andriamanitra rehefa alatsinainy eny an-tany masady mamonjy fotoam-bavaka amin'ny 20 aorina ny fotoam-bavaka no manomboka ny fandraisana olona. Dia alarobia keo manomboka amin'ny 7 maraina fandraisana olona tany masady ihany fa tsy maintsy mamonjy fivoriam-bavaka ny olona raisina amin'ny 20 ka hatramin'ny 2 ny fivoriam-bavaka aorina ny fivoriana mbola mitoy ny fandraisan'olona mandrapatapitry ny olona raisina. Raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kototo. Ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely ny rivotra. Fa asiako mafy ny tenako manganaka andevoziko fa ndao na dia efa nitory tamin'ny sasany azaho
dia ho lavina kosa ny tenako korintianina voalohany toko fasivy andininy fahenina sy fafito fanany voninahitra fandarana ahafahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao ery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra